tsara indrindra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy anao. Misaotra anao satria mbola nomenao ty andro pahasoavanay ity, zay atsapahanay sy ahafantaranay fa tsy misy famonjena afa-tsy amin'ny alalanao ry Jesosy Kristy tomponay. Dia anao lay fa voombo teo amin'ny azo fijaliana maty ary nitsangana tamin'ny maty. Koaketriny mangataka ny fananao asany zay Jesosy io mba anokatra ny fonay aizanay miaina sy mankatoy zay tiana olazaina aminay, satria fantatray fa ny teninao dia teny fiainana zay mamelona ny tenanay mety maty ka azahoanay antokany amin'ny fiainana mandrakizay. Koa dia mangataka aminao zahay, aokane mba hitoetra betsaka ao am-ponay zany teninao izany, ahafantaranay marina tokoa ny votoatin'ny famonjenanay, dia anao lay fananolotra anay ao teo amin'ny azo fijaliana. Koa dia mametraka eo ambany fitarian'ny fananao masina ny amin'ny fandrenesanay sy ny fanambarana izany teninao izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy avy any Nazareta no anorenay sy ametrahanay izany vavaksany. Misaotra Tompo. Amen. Miara misaotra an'Andriamanitra lehibetsika ry havana raha mbola afaka miaona-pifaliana amin'ny alalan'izao isan-keritaona fa 180 eto amin'ny toby lehibe akaramalaza izao. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fitiavany sy famindrapony fa mbola notehiriziny teo ambany fahasoavantsika ka afaka miaona-pifaliana amin'ny alalan'izao fotoana isan-keritaona ny toby lehibe akaramalaza izao. Dia misaotra ny mpandahatra ny fandaharana zay nanome anjaranay tamin'ity anio ity. Miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra izao andro pahasoavana manokana izao. Ny lahateny zay nomenanay dia nampitondraina ny lohateny hoe ny toroteny marina avy amin'Andriamanitra dia miorina amin'ny azo fijaliana. Ny toroteny marina avy amin'Andriamanitra dia miorina amin'ny azo fijaliana. Misy andiny soratra masina roa zay ovakina amintsika entina hitariana an'izao fanatanterahana an'izao lahateny zao. Dia ny kortianina voalohany toko voalohany ny andininy 7:20 ary ny kortianina voalohany toko 2 ny andininy 2. Ireo teny ireo no ovakina amintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny teniny amin'ny azo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy, fa erin'Andriamanitra kosa amintsika zay hovonjena. Fa ninia tsy ahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho afa Jesosy Kristy indrindra fa izy voaombo tamin'ny azo fijaliana. Amen. Ny teny faneva moa zay napetraky ny komity ho amin'izao isan-keritaona izao, tsara ihany ny amerimberenana azy mba ahafahantsika mandray fampahirezana sy mandray hery tokoa amin'izao isan-keritaona izao. Dia ny kortianina voalohany toko 7 andininy 1:20 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy misy mahay manao fanorenana afa-tsy zay natao dia Jesosy Kristy. Ambarany Paoly apôstôly mazava amin'ny alalan'izany fa ao amin'ny Kristy rery ihany no fototry ny famonjena, koa ny mpitoroteny rehetra dia tsy maintsy manambara ny Kristy, dia ilay Kristy zay voaombo tamin'ny azo fijaliana maty ary nitsangana tamin'ny maty. Arak'izany dia zava-dehibe ny ahafantarantsika fiangonana an'izany hoe Kristy no ivon'ny fiainana maha-kristianina antsika, fa ao amin'izany Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana izany, io no fototry ny famonjena antsika tsirairay avy. Fa raha tsy voaombo tamin'ny azo fijaliana Kristy dia ho maty tao anatin'ny fahotantsika isika ary ho very mandrakizay. Arak'izany ny mpitoroteny rehetra dia tena manao ivon-javatra ao anatin' zany toroteny zany. Ilay Kristy
voahombo tamin'ny hazo fijaliana koa tsy ny fahaiza mandahatra no tena izy na ny fihetsiketsehana ivelany fa arak'izay efa nambara teo dia hoe ivon'ny fiainana kristianina ary mitondra atsika indrindra hahazahoantsika mahatsapa ny asarobidiny zany atao hoe asa-pamonjena vitan'i jesosy zany io kristy voahombo tamin'ny hazo fijaliana io ary izany indrindra no nahatonga ny paoly apôstôly ho isahy mihitsy milaza fa hoy paoly hoe fa voahombo miaraka amin'ny kristy teo amin'ny hazo fijaliana aho ka tsy izaho intsony ny velona fa kristy ny velona ao anatiko Galatiana toko faharoa andininy faharoapolo ary ambaran'ny paoly ihany koa fa hoy izy hoe fa tsy misy reharehako afa-tsy ny hazo fijaliana fa ny teniny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana ho an'izay ho very fa herin'Andriamanitra kosa ho famonjena ho an'izay rehetra mino izany araka izany ry havana dia tsy azo ialana na ho lalovana fotsiny ny fanambarana ny amin'ny hazo fijaliana fa tena fototry ny toriteny marina izany araka ny lohateny anjarantsika eto ary ny toriteny marina avy amin'Andriamanitra dia miorina amin'ny hazo fijaliana koa dia andeha ary ho velabelarintsika izany lohateny izany ka amin'ny tapany voalohany dia hasongaditsika araka ny fampianarana nataony paoly apôstôly ary amin'ny tapany faharoa dia ezaka isika amin'izay fanakarany loterazy mahakasika momba n'izany atao hoe azo fijaliana zany voalohany ary araka ny paoly apôstôly amin'ny paoly dia maneho ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny mpanota mibebaka ny hazo fijaliana ary maneho akariary ny loza tsy azo idivirana ho an'ny devoly zany ny hazo fijaliana dia toerana ambony zay tsy mivadibadika zay nandreseny kristy ny fiadian'ny devoly rehetra tanteraka teo amin'izany hazo fijaliana zany a ny fandraisen'ny kristy ny devoly ary toko an'izay rehetra mino an'i kristy koa izany rehetrarehetra zany da tsika amin'ny Romanina toko fahavalo andininy fahafito amby telopolo araka izany dia tena hoe mampiseho sy mampiariary fa ny hazo fijaliana no efa nanoloran'i kristy ny ainy mba ho famonjena atsika ary ho fampandresena atsika izany hazo fijaliana zany teo amin'izany hazo fijaliana zany no toerana zay nanavotan'Andriamanitra atsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy teo koa no nitetezan'ny rahan'i Kristy izay namafa ny fanamelohana rehetra miatra amin'ny fiainana maha olombelona mpanota atsika teo ihany koa no nahazahoany devoly kapoka araka ny voalaza teo zay nandresena tanteraka zany ery sy fahefan'ny devoly zany ambarany paoly mazava fa ny fahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia nataon'Andriamanitra ho fanangonana ny mino efa ny ely eran'izao tontolo zao ho tonga iray ka nanomezany ny fiainana mandrakizay nanomezany fiainana mandrakizay efa nambaran'i Kristy mialoha tamin'ny mpianany hoy paoly apôstôly fa tsy maintsy hiatrika ny fijaliana sy ny fahafatesana izy tsy maintsy hiatrika ny fijaliana sy ny fahafatesana izy mazava arak'izany fa ny hazo fijaliana dia azo lazaina hoe asa maherin'Andriamanitra faratampony ho famonjena sy ho fanomezana fiainana mandrakizay ho amin'ny fiainantsika olombelona ary izany no tsy maintsy anambarana azy ao amin'ny toriteny satria ny toriteny dia teny fiainana zay manome fiainana mandrakizay zany koa raha misy toriteny zay tsy manambara ny azo fijalian'i Kristy dia azo lazaina fa toy ny toriteny tsy tonga volana ihany zany ndraindray manahirana ihany eo amin'ny fiainana mahakristianina atsika fa ndraindray misy karazan'olona zay tsy tena mandinika tsara hoe inona lay votoatiny ny toriteny fa lay fihetsiketsehana ivelany le fombafomba fatao fomba fitenenana sy zavatra rehetra zay manaitra ny fiainatsika zay no mahamaky azy ary dia manahirana ny mieritreritra ny hoe rehefa misy olona zay manao toriteny
ka miresaka mombany atao hoe fahagagana fotsiny eto amin'izao fiainana izao, indrindra ao anatin'ny fahasaranam-piainana misy atsika, dia maro ny olona ny miazakazaka ao anatin'izany. Teo sitrana ve ianao? Hotahina ve ny poketranao? Hotahina ny fanaova-mofonao? Zany no mahamaky amin'ny fiainan'ny olona. Fa tsy tsapany hoe ilay Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana io ane no miantoka ny famonjena sy ny fiainana mandrakizay. Inona moa ny zava-dehibe ho Jesosy? Raha mahazo zao tontolo zao sika kanefa veriny aitsika. Zava-poana ihany zany. Fa ao amin'ny Kristy ilay voaomby tamin'ny azo fijaliana indrindra, io no ivon'ny fiainana maha-kristianina antsika, ka azahoantsika mahatsapa mandrakariva ny asaribidiny zany atao hoe famonjen'Andriamanitra izany. Tena tsy nataon'ny Paoly apôstôly ambanin'ny zavatra ny fitorinany hoe Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana, fa hoy ateo hoe satria io no fototry ny famonjena eo amin'ny fiainatsika. Io no fototry ny famonjena eo amin'ny fiainatsika. Inona moa no nahatonga ny fahatafitohinana ny azo fijaliana araka ny Galatiana toko 7:7 azavain'ny Paoly fa Kristy dia tonga nanavitra atsika noho ny ozony lalàna, satria tonga voaozona hamonjy atsika izy. Tonga voaozona hamonjy atsika izy. Galatiana toko 7:1 ka hatramin'ny 4. Arak'izany tsy fahadalana ny azo fijaliana, fa ery sy fahendren'Andriamanitra izany. Ery sy fahendren'Andriamanitra izany. Io azo fijaliana izay manondro ny fahafatesan'i Jesosy io no mamela sy manafoana tanteraka izay rehetra azahoan'ny olombelona hamonjy tena. Zany hoe aseho miariary amin'ny alalan'izany, fa tsy misy hery maha olombelona atsika ahafahantsika mamonjy ny tena atsika, fa noho ny amin'ny azo fijaliana amin'izay nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana, zany ihany mahafaka sy azahoantsika famelan-keloka. Arak'izany ny azo fijaliana dia manala ny olona rehetra, na jiosy na jentilisa, amin'ny fahatokian-tena, ka iankina tanteraka amin'ilay Andriamanitra tonga nofo ka nanolotra ny ainy hamonjy ny olona rehetra teo amin'izany azo fijaliana zany. Raha tsorony zany dia zao, asan'Andriamanitra irery amin'ny alalan'i Kristy le voaomby teo amin'ny azo fijaliana ny famonjena ny olona. Andriamanitra no naniraka ny zanany, araka ny Romanina toko 7:10 sy ny Galatiana toko 4:4. Andriamanitra no nanolotra azy ho amin'ny fahafatesana. Andriamanitra koa anefa no nanandratra azy. Ny faratapon'ireo rehetrareo anefa dia ny azo fijaliana. Ny azo fijaliana. Ary izany no voambolana izay manambara mazava ny fandavan'Andriamanitra ny fiaraha-miasa amin'ny olombelona rehetra raha ny famonjena no heverina. Ny azo fijaliana no manamarika ny asan'Andriamanitra ho famonjena, ary mariky ny olona efa voavonjy zany azo fijaliana zany. Mampiseho ny fanetretenan'i Kristy ihany koa ny azo fijaliana. Koa ny lalana makany amin'ny voninahitra dia tsy maintsy mandalo amin'ny fanetretena. Amin'i Jesosy aloha vao amin'ny mpanaraka azy koa. Ary ny azo fijaliana dia nataon'ny Paoly apôstôly ho rehare, ho foto-javatra mihitsy teo amin'ny asa fitorin'ny filazantsara izany azo fijaliana izany. Hitantsika tamin'ilay Koritianina 2, Koritianina 1:2 teo zany. Ny filazantsara dia lazain'ny Paoly hoe ny teny ny amin'ny azo fijaliana. Koritianina 1:1-5. Tanteraka teo amin'ny azo fijalian'i Kristy ny nanameloan'Andriamanitra ny ota ao amin'ny tenatsika. Tanteraka teo amin'ny azo fijalian'i Kristy nanameloan'Andriamanitra ny ota ao amin'ny tenatsika. Izany hoe nandray ny toeratsika Kristy, ary izy no niaran'ny fitsaran'Andriamanitra isolo atsika, ka dia afaka amin'ny fiampangany lalàna isika. Ahoana ho ny Kolosianina 2:5-4. Afa ny sary asehon'ny Paoly apôstôly eto, novonoina tamin'ny azo fijaliana ny soratana ny didy miapangatsika, hoy Paoly apôstôly.
ny tiana olazaina amin'izany dia izao: rehefa maty nisy olo atsika Jesosy, dia lany sery niaraka tamin'izay ny fiampangana avy amin'ny lalàna, ka dia afaka ara-dalàna eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ny azo fijaliana araka izany no efa namonona ny soratanany didy, koa isika dia efa maty noho ny amin'ny lalàna fa velona kosa ho an'Andriamanitra. Ny fankatoavana ny lalàna dia mitondra ho amin'ny fahavelomana fa ny tena filazantsara dia zay efa vitan'i Kristy teo amin'ny azo fijaliana, ka io no nitondrany ny fahoriana faran'izay mafy mba ho famonjena atsika olombelona mpanota. Ny azo fijaliana fototra lehibe tsy azo ialany zany amin'ny fitoriana marina ny tenin'Andriamanitra, satria ao amin'izany azo fijaliana zany no efa namonona ny tena niotatsika, ka dia maty teo zany tena nioto zany. Fa rehefa natsangana kosa Kristy dia zao niara natsangana aminy isika, ka dia hoy Paoly apôstôly hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia tonga olom-baovao izy fa efa maty ny tena taloha. Efa lasa ny zavatra taloha i Paoly, fa ny heviny dia efa maty ny tena taloha. Zany no anisan'ny mahazava-dehibe ny amin'izay tsy maintsy anambarantsika ho ivon'ny toroteny ny amin'ny Kristy voahombo tamin'ny azo fijaliana. Koa raha mbola misy koa olona milaza azo mpotoroteny kanefa tsy manambara ny Kristy voahombo tamin'ny azo fijaliana, dia hoy aho teo hoe toy ny tsy feno ary tsy tonga volana izany toroteny zany, ary toa tsy hita taratra ao anatin'izany toroteny zany fa inona moa no antony ilana ny toroteny? Ny mba hampiorenana ny finoana ao amin'ny fiainan'ny olona ka azahoan'ny olona antoka fa voavonjy izy, voavela ny elony, ary mahazo antoka izany famonjena izany izy. Zava-dehibe araka izany ny atsapatsika ry havana fa anisan'izay mahizy azy tokoa ny toroteny ny tsy maintsy anambarana ny azo fijalian'i Kristy, ary tena ireharehany Paoly apôstôly zany fa tsy mba hataony ambanin'ny zavatra. Raha izay ary ny fanazavany Paoly, ahoana kosa no anazavany Lotera azy? Azo lazaina fa manana toerana lehibe teo amin'ny fitoriana ny filazantsara ny azo fijaliana amin'ny Lotera, ary hita taratra zany amin'ireo asa soratra maro izay sahaniny ka nahatonga ny Lotera hanindry mafy ny azo fijaliana. Ny anton'izany dia satria ny azo fijaliana indrindra no manondro ny votoatom-pamonjena ataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, hoy Lotera. Rehefa mandalina momba ny fianarana soratra masina Lotera dia nahatsapa izy fa diso ny fampianaran'ny fiangonana katolika, mialatsiny raha milazan'izany eto, ary izany indrindra no nahatonga azy hanoratra ireo fampianarana maro mba ho fantatry ny fiangonana tokoa izay fampianarana madiso marina. Ny azo fijaliana ho Lotera dia manambara ny votoatom-pamonjena izay nataon'Andriamanitra izany, ka tsy azo elany zany, ary mampiseho mazava ny hevitra marina day finosiny zany azo fijaliana zany ny fitoriana marina ny amin'izany toroteny momba ny azo fijaliana zany. Azavain'ny Lotera ao amin'ny artikla faharoa ny lanjan'izany, ary ao koa no raisiny avy amin'ny fanovozana ny loharano avy amin'ny soratra masina toy izay hita ao amin'ny Galatiana, Romana sy ny Koritiana sy ny sisa. Ireny rehetra ireny dia samy milaza fa ny azo fijaliana dia mampiseho ny fiaretana ny fahoriana ary ny fijaliana niatra tamin'i Jesosy izany, ka raha tsy teo amin'ny azo fijaliana dia tsy misy famonjena ho an'izao tontolo izao, tsy misy famonjena ho an'izao tontolo izao. Raha mandinika ny fanazavan'ny Lotera ny artikla faharoa sika ao amin'ny fotom-pianarana kely dia tena fa mahafonja tokoa zany, fa tena zava-dehibe milaza momba ny fanavotana nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izany. Ary raha ny fanavotana no resahana dia tsy hafa izany fa lay nanoloran'i Jesosy ny ainy teo amin'ny azo fijaliana, nandatsahany Jesosy ny rano teo amin'ny azo fijaliana, fa ho ny soratra masina hoe raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Zay no mahizy azy
ary azo lazaina hoe zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana mahakristianina atsika izany azo fijaliana izany. Ary raha ny fanavotana ny resahana hoy Lotera dia manazava mazava tsara indrindra fa io famonjena zay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy io dia tsy vita-kevitra fotsiny tany an-danitra fa nidina teto an-tany Jesosy tonga olona mba hanavitra atsika. Hoy Jaona toko voalohany 4:7 hoe ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamitsika. Asehony Lotera mazava ary fa ny famonjen'Andriamanitra maimaimpona amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia mitondra ny olombavonjy an'olo tena hanompo an'Andriamanitra velona satria resy lahatra tanteraka izy fa nohony amin'ny azo fijaliana dia efa voafafa ilay tena ny ota ary maty izany tena ny ota izany ka dia nandray tena vaovao ao amin'ny Kristy ny olona zay nandray izany famonjena tamin'ny alalan'i Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana izany. Tena faratampony amin'ny asa-pamonjena zay nataony Kristy tokoa ny azo fijaliana. Ary izany indrindra no tsy maintsy ho tsarony zay rehetra mitory ny tenin'Andriamanitra mba tsy avela andalo izany Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana izany satria raha tsy ambara mazava izany dia tsy ho fantatry ny olona hoe aiza ary inona marina ny votoatim-pamonjena nataon'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Ny fahamarinana omen'Andriamanitra dia tamin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy io amin'izay nanolorany ainy teo amin'ny azo fijaliana ary io Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana io no lazaina hoe mitondra fahamarinana vaovao ary mifototra indrindra tamin'ny fahaloran'i Jesosy ny tenany teo amin'ny azo fijaliana izany fahamarinana vaovao zay netiny zany. Anisany zay maizy azy tokoa ny azo fijaliana dia tsy hafa fa teo amin'izany azo fijaliana zany no anisany nahitany Lotera fampiononana raha tojo zavatsarotra izy ary izany no nahatonga azy sy lazany amin'ny epistily ty hoe raha milaza momba ny epistily ho an'ny Romanina izy dia zao no nambara Lotera azy raha misy zay tsy maintsy afoy ny boky ato amin'ity epistily ity dia ny boky epistily ho an'ny Romanina no tsy afoy indrindra. Inona no antony mahatonga an'izany? Satria ao indrindra no nahazahoan'ny Lotera ny fanazavana amin'ny soratry Paoly indrindra no nahafahan'ny Lotera nahazo fanazavana ny mahakasika momba ny hoe ny famonjen'Andriamanitra dia mifototra amin'ny Kristy ilay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Ny finoana an'izany Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana izany io no mitondra famonjena fa tsy azo vidina izany ary tsy azo atakalo vola izany na amin'ny alalany ataontsika hoe fiekena amin'ny fanatanterahana n'ilay fomba fanaon'ny olona dia ny fiezahan'ny teny zany. Ary izay no mahatonga ny Paoly milaza ao amin'ny Romanina ao amin'ny Efesianina toko 2:9 sy 7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa fahasoavana no namonjenanareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra tsy avy amin'ny asa fandrahoisy firehareha. Zava-dehibe araka izany ary riavana ny maha zava-dehibe tokoa ity azo fijaliana ity fa anisany maizy azy ny fiainana mahakristianina atsika zany ka mahatonga atsika hieritreritra mandrakariva hoe raha tsy teo amin'ny azo fijaliana Jesosy tsy misy tokoa no famonjena ho an'izao tontolo izao. Ary araka ny loha-hevitra dia ny hoe ny toriteny marina dia zay miopana indrindra amin'ny Kristy voaombo teo amin'ny azo fijaliana. Misy ihany ireo mpitori-teny sasany zay mampiasa ilay fomba fitenenana hoe teolojian'ny voninahitra zany hoe io teolojian'ny voninahitra io dia tsy milaza ny Kristy ilay voaombo tamin'ny azo fijaliana
fa milaza kosa ny fandresena sy ireo lafin-javatra zay mampisongadina ny zavatra rehetra nataony Kristy teo amin'izay fiainana zay ihany no resahany eo amin'izany teolojian'ny voninahitra lay fanindraindrana olona fanindraindrana n'lay asa zay momba ny fandresen'ny Kristy ny fahafatesana ary raha mandeha sika amin'izao andro iainantsika zao dia toa mila hirona amin'izany amin'ny kamaron'ireo fiangonana toa milorona amin'izany ary toa tsy mibanjina tsara koa lay foto-dehibe ny mahakasika momba n'izany atao hoe azo fijaliana zany fa toa mapiatra an'ireo karazana fanindraindrana sy ireo fisehosehoana samihafa ireo fandresena zay verina fa amin'izay fandresen'ny olon'ireny kanefa tsy ambarany akory Kristy voaomby tamin'ny azo fijaliana arak'izany ry havana dia ireharehantsika tokoa fa anisan'izay fototra lehibe mahatonga sy mahizy azy ny fiainana maha-kristianina atsika la Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana raha fitinina ary izany rehetrarehetra zany dia mampiseho mampiariary marina ny anjara toerany azo fijaliana eo amin'ny fampianaram-pinoana na ny fanekem-pinoana na ny epistily dia samy manindry fa ny zotry ny famonjen'Andriamanitra dia miainga amin'ny fiaretan'ny Kristy ny azo fijaliana io no fototra io raha tsy nanaiky omboana amin'ny azo fijaliana Kristy tsy misy famonjena ho an'izao tontolo zao arak'izay fanambara teo io no anisan'ny mahizy azy zany azo fijaliana zany ary i Paoly apôstôly dia nametraka mazava tsara fa tsy misy irehirehany afa-tsy ny azo fijaliana fa ny azo fijaliana hoy Paoly dia fahadalana ho an'izay ho very fa famonjena kosa ho an'izay rehetra mino zany arak'izany dia tena hoe fahadalana tokoa ho an'ny mpitoroteny ny azo fijaliana fa erin'Andriamanitra ho famonjena ho an'izay rehetra mino zany ko asakasaka zay te hanindraindra fotsiny ihany ny amin'ny atao hoe fandresen'i Jesosy ny fahafatesana fa tsy manambara ny azo fijaliana sy zay ny aretany zany amin'ny azo fijaliana zany fa io azo fijaliana io dia tena zava-dehibe tokoa eo amin'ny fiainana maha-kristianina atsika zany fa amin'ny alalan'izany azo fijaliana zany dia samy rehareha isika fa Kristy ilay voaomby teo amin'ny azo fijaliana no efa nitondra ny otatsika ary efa novonono teo ny soratanany didy zay manameloka atsika ka dia mirehareha tsika fa olonafaka isika olom-bovonjy isika no ny amin'ny azo fijaliana zay efa niaretany Kristy ka nitondrany ny tenany ny otatsika teo amin'izany azo fijaliana zany ry ava malala eo amin'ny tompo tsarovy fa Andriamanitra miaona amintsika amin'ny alalany nahafatesany Kristy teo amin'ny azo fijaliana fa io no efa nitondra ny tenany ny otatsika teo zany no nitondran'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy ny tenany ny otatsika ary io no namafana ny ota rehetra na ny esorana zay rehetra mitambesatra amin'ny fiainatsika ka tsy azahoantsika antokany amin'ny fiainana mandrakizay zava-dehibe loatra ity Kristy voaombo tamin'ny azo fijaliana ity ary izany no tokony hasehontsika eo amin'ny fiainana maha-kristianina atsika ny tononkira dia milaza fa fitiavan'Andriamanitra atsika no ny aretany Kristy teo amin'ny azo fijaliana io ilay lazain'ny hira hoe fitiavana ny jaly vokatr' zany fitiavan'Andriamanitra zany no tsy maintsy ny aretany ny azo fijaliana ka nahatanteraka ny asa-pamonjena eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy arak'izany sika rehetra ihany koa amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia ametraka tokoa ho lahara-pahamehana sy ivo ny fiainantsika ka ilaza tahaka ny Paoly ihany koa hoe tsy misy rehareko afa-tsy ny azo fijaliany Kristy hoy ny mpitoroteny tamin'ny maraina hoe ny fiainantsika manontolo dia hazo fijaliana ary zany azo fijaliana zany tsy ho raisina amin'ilay endrika anankiray hoe tsy maintsy mijaly na dia niteny aza Kristy hoe zay rehetra manaraka aho ka hitondra ny hazo fijaliana
fa ilay azo fijaliana zay fototra sy ivo ny fiainana mahakristianina atsika ka matoy izao atsika satria vokatra zany azo fijaliana zany dia mifaly isika fa voavonjy isika no raisin'Andriamanitra ho isan'ny mpimbodova aminy ao amin'ilay fanjakana dia ilay fanjakana maritra mandrakizay. Dia ho an'Andriamanitra ireriany any ny voninahitra zay fazy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy ho mandrakizay. Amen. Vavaka isika misotranao zay re tompo Andriamanitra io fa zava-dehibe leotra tokoa teo amin'ny fiainanay ny azo fijaliana zay efa nanoloranao Jesosy ny tenanao ny ainao mba ho fanavotana sy ho famonjenanay dia ho say tokoa zahay fa tsy misy reharenay tokoa afa-tsy zany azo fijaliana zany na dia misy aza mihevitra fa fahadalany zany fa sapanay tokoa fa herin'Andriamanitra ho famonjenanay zany ka dia mametraka indrindra eo ampelantananao ny fampianarana sy fitoriana ny teny rehetra eo anivon'ny fiangonana mba ho fototra sy ivo marina ao anatin'ny fampianarana sy ny toriteny zany azo fijaliana zany fa izany no efa nitondranao ny tena ny notanay ho famonjenanay ka dia misotranao zay fa nampianarinao tamin'ity anio ity amin'ny anaranao Jesosy no andrinay sy metrahanay izany vavaka izany misaotra tompo. Amen.